mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimaraba antsika ary afaka malala tratra ity zoma fa 1 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ary afaka malala dia ny jaona toko 220. Jaona toko 220 andiny fa 520 ka hatramin'ny 730. Jaona toko 220 nandiny fa 520 ka hatramin'ny 730 fa kitsika aminaran'i Jesosy zany mofinaina zany driavana. Hoy Jesosy, fanoharana no ilazako izany zavatra izany taminareo fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo. Ary tsy milaza aminareo fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia anareo satria anareo efa tia. Ary efa niny fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Iny nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hakany amin'ny ray. Ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona anontany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, eny efa tonga izay ielezanareo samy any amin'ny azy avy ary iraozanareo irery aho. Kanefa tsy irery fa ny ray no ato amiko. Zany teny zany nefa nalazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky izaho efa naresy izao tontolo izao. Ray masino manao ansinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Diny 220 sy 220. Amin'izany andro zany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo fa izaho no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia anareo satria efa tia ahy. Satria ianareo efa tia ahy ary efa niny fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Matetika voambolana averimberin'ny Jaona ry havako ny teny hoe fitiavana na tia ao amin'ny filazantsara. Misy voambolana matetika fampiasan'ny Jaona anankiroa dia ny matoateny agapao izay milaza ny tia na fitiavana nazonany teny hoe agape ary ny matoateny fileo izay milaza koa hoe fitiavana na mity. Raha toa ka jerena ireo teny ireo dia ndraindray ampifamadibadian'ny Jaona, ndraindray ampitovian'ny Jaona ihany amin'ny fotoana sasany ny teny hoe rehefa miteny izy hoe mity dia ndraindray ampitoviany matoateny agapao sy ny matoateny fileo. Fa amin'ny fotoana sasany ndraindray tsy mitovy ilay izy. Ndraindray avahan'ny Jaona ihany. Ny Baiboly moa voasoratra tamin'ny teny Grika mazava ho azy, ny testamenta vaovao voasoratra tamin'ny teny Grika, tsy voasoratra tamin'ny teny malagasy akory. Voasoratra tamin'ny teny Grika ary satria voasoratra tamin'ny teny Grika izy dia mifamatotra amin'ilay teny zany ny kolontsaina indraindray. Dia amin'ny voambolana Grika dia na amin'ny filozofia Grika na amin'ny fomba fisainana Grika dia misy karazany ny fitiavana. Misy fitiavana karazany maro samihafa. Amintsika malagasy mantsy rehefa miteny hoe tia dia voambolana ray ihany, na tia tanindrazana io, na tia namana, na tia an'Andriamanitra io, na tia sakafo, na tia mitsangatsangana io, dia matetika izay voambolana izay ihany no ampiasaintsika. Fa neny Grika satria izy asa na hareny zany na fanatran'ilay teny. Fa ny azy moa dia ampiasainy amin'ny fomba maro samihafa hoe samihafa raha amity an'Andriamanitra ianao dia tsy hitovy amin'ny fitiavana ny namanao, tsy hitovy amin'ny fitiavan-javatra, tsy mitovy amin'ny fitiavana ataontsika hoe tanindrazana. Ary dia izay no ampiasain'ny Jaona. Saingy amin'ny Jaona dia roa ihany no karazam-pitiavana ampiasain'ny Jaona. Na dia be dia be azo amin'ny teny Grika ny karazam-pitiavana. Fa roa no ampiasain'ny Jaona, roa ny fantatry ny filazantsaraka ny Jaona ampiasainy dia ny matoateny fitiavana filia izay efa matoateny hoe fileo sy ny fitiavana agape izay efa matoateny hoe agapao. Ndray manko Petera rehefa
niona tamin' Jesosy nitsangana tamin'ny maty a ao amin'izao toko 220 dia nanontaniany Jesosy teo am-pisakafoanana. Ry Simona zanak' Jaona na ry Simona bar Jaona, mo ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? De namaly Petera manao hoe ianao malala fa tianao aho. Ny voambolana nampiasain'i Jesosy izy amin'ny fanontaniana voalohany, amin'ny fanontaniana roa voalohany apetrany amin'ny Petera manao hoe ry Simona zanak' Jaona, mo tiava ianao na mihoatra noho ny fitiavany tamin'ny fitiavany reto? Dia matoateny agapao. Zany hoe mo ve nao ry Petera tia amin'ny fity agape? Dia amin'ny valiteny rehetra zay navalin'ny Petera de eny tompoko tianao aho fa amin'ny fity filea, na amin'ny matoateny fileo nampiasaina. Fa amin'ny fanontaniana farany Jesosy amin'ny fanontaniana fahatelo farany manao hoe eny ary mo ianao ry Petera tiava? De izao matoateny ampiasain'i Jesosy na ny fitiavana ampiasain'i Jesosy de fileo na fity filia. Tena alahelo Petera satria fity filia nametrahan'ny tompo fanontaniana aminy. Zany hoe raha toa ka somary manao mivoafy lalindalina kokoa sika dia natao teny hoe rehefa mitenitsika hoe fity filia dia teo amin'ny grika, teo amin'ny kolotsaina grika dia ny fiantsoany hoe fity filiana ny matoaty amin'ny fity filiana ny fileo de milaza fitiavan'olombelona, milaza sentiment noble, milaza fitiavan'olombelona zay azo atao hoe raha tsotra, tsy hoe fitiavana ratsy akory fa ny fitiavan-tanindrazana de filia. Ny fitiavan'ny mpiray tanindrazana, ny fitiavan'ny prala, ny fifankatiavan'ny ny mpiray fikambanana, ohatra hoe fikambanan'ny zanakam-pelezana, fikambanan'ny ataontsika hoe samy-mpivarotra, ny fikambanan'ny mpiray sampana dia filia io. Zany hoe raha tsorina de hoe tiako ianao satria na tianao aho satria tsika nge samy malagasy, tsika nge samy mpiray tanindrazana, tsika nge samy ao anaty fikambanana miaro ny tontolo iainana, tsika nge samy ao anaty fikambanana miaro ny zon'olombelona, isika nge samy izao na izao dia izay fitiavana azo azavaindray zay ny antsoiny hoe filia raha tsorina. Fa ny fity agape kosa de tiako ianao na dia raha zay no azo lazaina azy. Zany hoe fitiavana tsisy takalony, fitiavana tsy misy hoe tiako ianao satria zao, tsy misy hoe tiako ianao satria mitovy sika, na tiako ianao satria manaja, na tiako ianao satria tia, na tiako ianao satria samy malagasy tsika, tsy zay ny fity agape fa tiako fotsiny zao ianao. Tiako ianao na de tsy tia aza, tiako ianao na de efa nasianao ratsy aza, tiako ianao na de mankahala azy, tiako ianao na de tsy mahavaly fity azy, tiako ianao na de misy zavatra raha hitako amin'ny tsy mety nataonao. Zay le tsoina hoe agapao na agape. De Jesosy zany nametraka fanontaniana amin'ny Petera an'io. Hono ary Petera, mo tiava ianao? Fanontaniana voalohany amin'ny fity agape, valiny eny tompoko tianao aho fa amin'ny fity filia. Fanontaniana faharoa, hono ary Petera zanak' Jaona, mo tiava ianao amin'ny fity agape? De namaly ihany Petera, eny tompoko tianao amin'ny fity filia. Fanontaniana fahatelo, mo ary ve ianao tena tia tokoa amin'ny fity filia? Tena alahelo Petera. Eny tompoko fantatrao fa fity filia ihany. Zany hoe toy ny milaza Jesosy manao hoe tratranao ve mo ve tena tia amin'ny fity, tsisy fepetra mihitsy ianao ry Petera, tsisy takalony. Ny valiny de zao ny Petera manao hoe za de tianao amin'ny fitiavana filia ihany, tsy takatro, tsy vitako ny mitianao Jesosy amin'ny fitiavana agape, tsy vitako zany. Raha zay ratsorina de nekeny Jesosy io fitiavany Petera io hoe ne tsy maninona ary tia amin'ny fity filia ianao, tsy maninona zany fa za ko tianao foana. Ny mampiatrehitra atoka mamaky ianao Jaona toko 7:20-20. Azontsika jerena Jaona toko 7:20-20 de zao ny filaza azy manao hoe fa efa renareo fa izaho nilaza taminareo handeha nefa ho avy indray, raha tia ianareo de ho faly. Eo ny ampiasain'i Jesosy dia raha tia ianareo de ho faly. Fity agape ny ampiasain'i Jesosy ao. Andininy tsy mampiasa fity fileo Jesosy eo dia any amin'ny toko 9:20 amin'ny Jaona indray dia misy an'izao teny zao manao hoe hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra ny rainareo dia ho tia ianareo de mbola fity
agape any ampiasain' Jesosy na matoateny agapao. Amin'ny toko fa 4ambin'ny andiny fa 10ambin'ny de miteny ndray Jesosy andiny fa 10ambin'ny raha ty ahy ianareo de hitandrina ny didiko agape. Fa amin'ity mofinaina zay hito am-pelatanantsika ity de hoy Jesosy fa ny ray de tia anareo satria anareo efa tia. De tsy fitia agape ny ampiasain' Jesosy fa fitia filia. De mampieritreritra ry afako malala manao hoe nahoana ary Jesosy eto mampiasa ny teny kisendrasendra ve sa ahoana natonga an' Jesosy ny teny manao hoe raha tia ahy ianareo fa ny ray de tia anareo satria anareo efa tia. Revako ny mamaly ilay fanontaniana de ny Jaona 1:20. Hotsika manao hoe Jesosy a nametra mpanontaniana tamin'ny Petera hoe hono ary Petera ino tia ve amin'ny fitia agape de Petera namaly hoe fitia filia. Zany hoe asehon'ny Jaona 1:20 asehon'ny Petera zany fa izao tsy vitatsika mihitsy kay ny mitia an'Andriamanitra amin'ny fitia agape. Miezaka isika ny tia an'Andriamanitra amin'ny fitia agape. Ary zay natonga amin'ny Petera araka ny Jaona hoe de nalahelo Petera. Satria Jesosy niteny hoe tsy maninona ary raha tia amin'ny fitia filia ianao de mandana andraso ny ondroko. Afaka malala eto de hoy Jesosy fa ny ray de tia anareo satria efa tia ahy ianareo. Satria tsika tia an' Jesosy tamin'ny fitia filia. Ny fitiavatsika avo izay mba fitiavatsika an' Jesosy de fitia filia. Tsy tratratsika mihitsy ilay teny hoe fitia agape. Niteny Jesosy nge amin'ny Jaona 4:10 raha tia ahy ianareo de hitandrina ny didiko fitia agape iny. Fa eto amin'ity 9:9 ty dia fitia filia ny tiavatsika an' Jesosy. Zany hoe Jesosy zany de manaiky tiavitsika amin'ny fitiavan'olombelona. Jesosy tiatsika amin'ny fitia agape. Fa itsika tsy mahatakatra ilay fitia agape. Tsy vitatsika ny mitia an'Andriamanitra amin'ny fitia agape. De eken'Andriamanitra lay fitiavana mampalahelo kely tsika io. Lay fitiavan'olombelona mampalahelo kely tsika io. Io le fitia filia raisin'Andriamanitra iny. Eken'Andriamanitra iny. Ekeny Jesosy iny. Hoy Jesosy satria ianareo efa tia amin'ny fitia filia. Tsy hoe manambany ny fitiavatsika akory zany. Fa manaiky lay fitiavatsika Jesosy. Tsy hoe manambany lay fitiavatsika Jesosy eto. Fa hiteny amintsika manao hoe ekeko io fitiavanao io. Raisiko io fitiavanao io. Lay fitiavana ataotsika hoe intéressé aza. Mialatsiny amin'ny teny frantsay. Lay fitiavana zay mpitady tombotsoa. Lay fitiavana hoe atiko ianao Jesosy. Ianao ange mitay ahy ianao ange mamelona ahy ianao ange mamonjy ahy tsy ohatry zao ange za raha tsy ianao zany hoe tena lay fitiavana filia lay fitiavana ataotsika hoe mihaja lay fitiavana mety ho materialista mihitsy ara sanadriny zany. Mety hoe za ange nisitranonao de narary de nisitranonao de nivavaka de afa-panadinana de nivavaka de nomenao avancement de tianao ahy. Zany hoe fitiavana voavaly fotsiny zao hoe satria zay le fitia filia. Fa tsy mampaninona an' Jesosy zany. Hoy Jesosy hoe tsy mampaninona na izay era ny antony itiavanao aho. Afaka malala ny fitiavatsika an'Andriamanitra. Misy tononkira anankiray nataony Ignace de Loyola manao hoe Ignace de Loyola lay espagnol zay nanorina ny compagnie de Jésus na ny jésuita aty amin'ny taonjato 19. Dia nanoratra lay boky antsoina hoe exercice spirituel mbola iainan'ny jésuita rehetra mandrakitiny an'io boky io. Fa Ignace de Loyola zay nanorina ny jésuita niaraka tamindry Saint François Xavier sy ny namany. Telo lahy izy nanorina ny jésuita. Dia nanoza tononkiro zao manao hoe za Andriamanitra de tianao. Na tsy mahazo ninninona mihitsy aza ampianao raha ho tianao.
na de ao anatin'ny fahoriana azy ampianara ho tianao na de tsy mahazo nininna na tsy mahazo valim-bavaka na tsy mahazo nininna mihitsy ana aminao de zao ampianaro mba ho tianao. Ary izay mahatonga an' Jesosy eto miteny manao hoe ahita fahoriana nareo ty am'izao tontolo zao fa matoky zaho efa naresy izao tontolo zao amin'ny andininy farany amin'ny timofinaina zay voalahatra ho atsika ity andininy fa telo amby telopolo. Zany hoe ny tena fitiavana an'Andriamanitra de le fitiagabe fitiavana za Andriamanitra fitiavana mahatoky fotsiny hoe za Andriamanitra de tianao na inona hitondranao de matoky anao a fantatrao ny hitondrana mety tsy mahazo nininna fa tsy mampanina zany fa za tianao foana tahaka ny teny ny abakoka ampaminany hoe na de tsy mamotsina mihitsy azy io aviavy io e na de vonoina aza ny omby apahatra na de na inona de zao za tianao foana zay le fitiagabe. Saingy zao ny maro amitsika na isika rehetra aza mety tsy mahatratra an'izay saingy tsy zay ny olana fa tian'Andriamanitra mandrakariva isika eken'Andriamanitra ifitiavana itsotra kelitsika io mety za tompo andeha iangona fa ohatra nahazo valim-bavaka androany fa rehefa tsy nahazo valim-bavaka ve za de tsy iangona rehefa tsy nahazo valim-bavaka ve za de tsy ho tian'Andriamanitra de mety mpitranga mihitsy zany amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra manaiky Andriamanitra nandefitra ka nanaiky lay fitiavana natolotsika azy tsy mitsaratsika mihitsy Andriamanitra am'izay zay fitiavatsika azy ny zava-dehibe amin'Andriamanitra de zao tia azy ianao tia azy aza aloha Andriamanitra tianao iny mety ho zao ny fitiavako anao mety hoe mety ndray raha mety manao fepetra mihitsy hoe za Andriamanitra tsy angona ratsy zao za Andriamanitra mety manao voady mihitsy ary za Andriamanitra tsy an'olo tena raha tsy mahazo an'izao za Andriamanitra mety ho zany mihitsy itsika ry havako fa izao ndradray de tsapanao mihitsy andeferan'Andriamanitra. Misy fotoana atsika ke manao chantage hoe za Andriamanitra tsy hanompo anao mihitsy raha tsy efa mba manam-potoana kely za Andriamanitra tsy afaka anao mpanomponao asa dekona na mpitandrina na mpiandry tsy afaka anao rehefa mba milamindamina amin'ny fiainako Andriamanitra de zay avao anao an'izao ataovy milamina Andriamanitra amin'ny fiainako de zay avao anao an'izao ataovy miakatra ny karamako Andriamanitra de zay avao zay vao anompo anao zay avao manam-potoana ataovy mba malaladalaka kely ny fotoanako Andriamanitra zay avao sy ny sisa rehetra saingy zao ny tsapatsika de zao mandefitra am'ireny Andriamanitra de omeny anao tokoa nge lay fepetra na de tsy fanao mihitsy azy zany hoe za de tsy hanao katekomenina raha tsy afaka baccalauréat na za de tsy rehefa afaka baka vao anao katekomenina rehefa afaka ndraindray de tsapanao hoe andeferan'Andriamanitra eny tsy mety zany tsy azo atao zany eo anatrehan'Andriamanitra tsy azo atao chantage tahaka zany Andriamanitra fa izao amin'ny fotoana ndraindray de andeferan'Andriamanitra izy ireny ary zay mahatonga any abakoka ampaminany ray maka nametraka hoe hatraiza moa ny fetra ny fitiavanao Andriamanitra raha oharina amin'ny hoe anovanay chantage ianao ndraindray tsarainay ho tsy mety ny fomba fitondranao anay ndraindray lavinay tsotso zao ndraindray ny famindramponao tsy ekenay ho Andriamanitra pary ianao ndraindray zay mandositra anao ny zavatra ekenay Andriamanitra ndraindray tsy ataonay akory hatraiza kay ny fetra ny famindramponao ty de Isaia ampaminany mamaly ny fanontaniana manao hoe fitiavana sy Jeremia ny mamaly an'io manao hoe fitiavana mandrakizay nge ny tiavako anao zay naparitako famindrampo anao ary na de mifindra aza ny tendrombohitra na hetsika aza ny avoana tsy ala aminao ny fitiavako tsy iova ny famindrampoko ravako malala eken'Andriamanitra ary zay mahafitiavana an'Andriamanitra tiatsika Andriamanitra tsy miankina amin'izay haben'ny fitiavatsika fa miankina amin'nisy tenany ihany ny antony itiavan'Andriamanitra atsika de miankina tamin'nisy tenan'Andriamanitra itsika raha ty olona de tsy miankina amin'ny tenantsika mihitsy tsy miankina amin'ny olona mihitsy fa miankina am'izay tompontsoa mety ho azotsika fa Andriamanitra tiatsika tsy miankina am'izay valitenitsika fa miankina amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra ary faharovako malala de hoy Jesosy manao hoe satria ny fitiavatra takatrareo fitiavana filea de zao io koa Andriamanitra fa tia anareo amin'ny fity filea tsy hoe
nambanin'andriamanitra lay fitiavana tsy hoe na novan'andriamanitra lay fitiavana satria le voambolana ampiasain' Jesosy eto na ampiasainy tsona ny marimarina kokoa fa ny ray de tia anareo de tsy fitiagape ny ampiasainy eo fa filia satria tsika tian'i Jesosy tamin'ny fiti filia de fiti filia koa navalin'andriamanitra azy tsy hoe maivana lay fitiavan'andriamanitra hoe fiti filia eto fa ny dikan'iny de zao ny eken'andriamanitra nidina nandray le fiti filia tsy hoe tsy vitatsika ihany ny mitian'i Jesosy amin'ny fiti agape fa fiti filia fa zao koa tena ny eken'andriamanitra mihitsy nidin'andriamanitra nandray lay fiti filia atsika de hoy Jesosy manao hoe noho zany de zao za ange tsy voatery mangataka ho anareo ntsony lay Jesosy ataotsika hoe intercesseur ilay Jesosy zay mpanalalana atsika amin'andriamanitra de zao manjary tsy manalalana atsika ntsony ary izy eo izy manao hoe za tsy milaza aminareo fa izaho no angataka aminareo ho an'ny ray tsy za tsy milaza aminareo ho intercesseur anareo amin'andriamanitra nefa inona moa Jesosy fahafantarantsika azy intercesseur Jesosy lay manelanelana atsika amin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no angatahantsika amin'andriamanitra fa eto Jesosy ny tena manao hoe tsy voatery anao an'izany angahy nareo dia tsy voatery mangataka ho anareo ao amin'ny ray fa ny ray de efa mahafantatra anareo satria tia anareo izy rehefa koa malala tia atsika Andriamanitra tianao Andriamanitra efa nidin'Andriamanitra nandray an'lay fitiavana tsotra kelitsika lay fitiavan'olombelona lay fitiavana zay simba ny fahotany iny de iny tian'Andriamanitra atraingy rehefa koa malala ny dikany hoe ohatra ny antony eo ohatra hoe fanamasina fanambadiana ny antony hoe isiny ny fanamasina fanambadiana ohatra de zao nge raha ohatra ka misy olona mifankaty to avy hoe mpivady izy ny fitiavana efa nakaloza amin'ny mpivady nge fiti filia raha lasa lavitra indrindra ndraindray raha mety ho fitiavana ratsakano zany dia fa raha lasa lavitra ira de fiti filia mety ho fitiavana mety hoe erosy aza hoe fiti etan'ny nofo etan'ny filana etan'ny maha-olombelona fotsiny ilainy zany fa tsy ampy andongenana fanambadiana ka raha lasa lavitra eo de mety ho fiti filia fa ny antony hitondrana azy eo anatrehan'Andriamanitra de izao rehefa tonga an-tranon'Andriamanitra ny mpivady ndikany hoe ho amasinina ny tokantranony ho tsofona rano lay tokantranony dia le tokantrano io ihany iny lafiny ara-jeogravatra hita maso fa lay fitiavana de zao entina hoe tompo ity le fitiavanay ty fitiavanay dia entina hanjary ho fitiavan'Andriamanitra ka lasa tonga fiti agape lay fiti filia zany hoe entina lay fitiavan'olombelona manjary ho tonga fitiavan'Andriamanitra ny enao am'lay tokantrano ary io tsy eo anivon'ny tokantrano ihany tsy eo anivon'ny mpivady ihany zay mahatonga atsika hoe mivavaka ho an'ny tanindrazana mba atonga ny fitiavantsika ny tanindrazana tsy fiti filia ihany fa mba tonga fiti agape koa ny itiavantsika ny tanindrazana satria azo atao mihitsy ny hoe ty tanindrazana milalany fiti agape tsika tsy maninony zany hoe mahafoy ho an'ny tanindrazana tsy hoe araka ny tenin'ny John Fénéral Kennedy manao hoe enao aza mieritreritra hoe inona no azon'ny tanindrazana atao amiko fa inona koa no ataoko ho an'ny tanindrazako tsy hoe inona nataony Madagasikara amiko inona ny raisiko amin'ny Madagasikara inona tsony nataoko any Madagasikara inona ny zavatra azo atolony hafa antrana ve loto ve inona ve fa hoe inona no ataoko amin'ny Madagasikara zay le fiti agape mety tsy afaka mamena inona na inona anao tsony Madagasikara mety tsy afaka manolotra na inona na intsony Madagasikara fa raha tena tiany Madagasikara amina fiti agape ianao de mieritreritra hoe inona no ataoko amin'ny tanindrazako mety tsy afaka manao na inona na inona amiko tsony izy satria efa mety trotraka efa reraka sanatria efa andohalika mihitsy azy manoloana ny fahasahiranana maro samihafa de zao inona nataoko ho an'ny tanindrazako rehefa koa malala Andriamanitra tianao ao anatin'lay boky kely anankiray zay gazety boky voaingana kely mivoaka tamin'ny 2024 iraika amby 30 oktobra izay gazety boky amerikana anankiray
personnalité and individualité française dia namoaka izy hoe ny olombelona dia nanao enquête fa na de tiana be lehibe ity ataotsika hoe gazety boky anankiray ity dia nanazava fa zava-dehibe ny fahatsapan'ny olona hoe tiany izy ary mamme ataotsika hoe équilibre mampisy lamina mampisy fahatonina sy fiedanana amin'ny isan'andro ny olona ny fahatsapana hoe n'izy mahatsiaro hoe tiana ary zava-dehibe ny andrenisan'ny olona mandrakariva ny fahatsapana eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina hoe tiana izy eto re avako malala Jesoa de manazava amitsika mampatsiaro atsika hoe tian'Andriamanitra ianao lay Andriamanitra nahary izao tontolo zao lay Andriamanitra zay tompony zao rehetra zao zay ny tianao zay eka revako malala iorona ny finoanao ary atsiaro ny fahatokinan'Andriamanitra ianao na inona diavinao na inona setrainao de mahatoky fa tianao ny Andriamanitra ao ary tsy mahafoina masaraka alao izy naiza misy ianao ninona setrainao ninona diavinao de tianao Andriamanitra. Ivavakisika tompo misaotra anao za efa manafatra anay ianao fa tianay na dia tsy tianao arak'izay tena fitiavana andrasanao aminay zay de tianao amin'ny fitiavana olombelona ihany saingy raisinao zany nekenao zany satria tonga olombelona ianao ary nitondro zany fitiavana izany teo amin'ny azo fijaliana anjary ho fitiavanao Andriamanitra de atao fitsapany mandrakariva tompo fa tianay ianao naiza misy anay mba hanananay fifaliana hanananay fihedanam-po ny fahazahoana iantoka tompony fitiavanao de mampahery anay mandrakariva mahafaly anay handresenay ny herisetra sy ny fizahan-toetra de ataovy mitoetra amin'ny fitiavanao zay tompo ary dia avangio mandrakariva ny fonay mba ho fo madio hitoeran'ny fitiavanao avaozy ny fanoratenana isan'andro azavelanao isalasala ny amin'ny fitiavanao zahay de mba mihitraka ny fiainanay zay tompo eo-peran-tananao hatrany misaotra ny am'izao herinandro madiva ifaran'izao zay nahatsapanay manokana ny fitiavanao ao aminao Jesoa no anolorana ny tenanay sy ny fitiavanay mba ahafahanay manompo anao sy ahafahanay mitoetra mandrakariva amin'ny fanarahana anao jereo marary tompo sy trano jereo manana olana fa ao fa Andriamanitra fitiavana ianao ary mitsinjo ny sambatan'olona ny tananao tsy fohy fa lava ary mahavonjy de tehirizy mandrakariva amin'ny fitiavanao zahay amin'ny anaranao Jesoa amen.